Pahasalamana fahatelo amby efapolo amby zato ity notokana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teto amin'ny Fokotany Ambombory commune Anisandranoda ity izay niarahany asa tamin'ny fikambanana mpanao asa soa avy any Frantsa dia ny Asama mitety-bidy hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary ity fotodrafitrasa ity raha ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa no niantoka ny fampitaovana sy ny mpitsabo iaseto navita hôpitaly 30 ohatran'izao zany isa taona zany ny fanjakana ny fahasalamana zany manatona ety fotony mitsy manantena izay fa hitondra ny zaza atao vaksiny eto ianareo maimaimpona izany vaksiny izany hitondra ny reny anao fandrindram-piterahana ty zanaka alabatsofa tena zanaka hatrany raha izany zavatra azonay tamin'ny fitondram-panjakana ty amin'ny komisariat zay ka dia sorana be dia betsika rehetra zany. Pahasalamana fa 420 amby zato notokanan'ny fitondram-panjakana hatramin'ny taona 420 ka hatramin'ny izao ihany koa ity eto Antanifotsy commune ambanivohitra Imito ity. Matoa vita izao dia ny politika nasionaly ny fitondram-panjakana no magniraka ny ministra hagnatona bebeny kokoa ny vahoaka io tobim-pahasalamana amin'ny fitondram-panjakana ka dia isaorasika ny fitondram-panjakana satria nanao soa asika. Fokon'olona 504 no hampiasany ity tobim-pahasalamana eto Ambombory Sandranoda ity raha manodidina ny 507 kosa ny fokon'olona isitraka ity tobim-pahasalamana vaovao eto Antanifotsy commune Imito ity.